miaraba tombo klasy tomboko vavy ampifaliana mandrakariva no ionanay aminareo amin'ny alalan'ity fandaharana iresahana indrindra ny lanja ny fanabeazana eo amin'ny fiarahamonina araka ny fahitany finoana silamo azy ity dia ny aty ampendohana moa dia efa manasana reo sahady anapaharetana iaraka aminay ary toy ny mahazatra antsika manambahiny hatrany ny fandaharana zay efa tsy zoviana aminareo intsony izay tolorako fakasitrahana feno eto ihany koa Sheikh Komel miarabanao ny tenako assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Asmas ifali marahaba namatsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mpanaraka natokatrano ianareo zay lina indrindra fa ianareo zay reny malala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marobe mo Sheikh ny efa voalaza tsika teto manoloana ny fanabeazana ny zaza hatrany amboaka efa noresana hoe tokony obeazana sahady izy reny betsaka ihany koa ireo fomba mampanao nahaliana be mihitsy nentinao teto fomba mampanao islamika tokony atao amin'ny zaza izay mifandraika be dia be ary misy fehitraikany eo amin'ny sy mifamatotra moa zany amin'ny fanabeazana azy marobe hoy iaho tsy iverenako intsony ireo efa nentinao teto ireo fa androany indray sika dia ijery kely hoe rehefa miresaka iny ny zaza rehefa manomboka miteny iny izy move misy fomba hafa araka ny finoana silamo no resahako eto hoentina manabe ny zaza ary mitovy daholo ve satria ny zaza moa zany tsy hoe roa taona izy dia hijanona roa taona foana fa mitombo ny taonany ka zay le tiako atongavana hoe mitovy ve ny fanabeazana zaza roa taona izy manomboka miteny iny sy ny zaza ataontsika hoe 10 taona 10 taona ohatrohatran'izay Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Volantin dia makasitraka ilay nahary nanometsika ny fahasalamana sy ny tombonandro nafatsika ny fampitafa amin'ireo namatsika rehetra malala izay mpanaraka ty fandarana ty ary tsodrano sy vavaka feno fandriampahalemana ho an'ny mpaminantsika sy ireo fianakavian'ny masina alayhimus salam. Misaotra betsaka ny Madame Asmana metrika zay fanontaniana ary tena marina dia zany dia fanontaniana zay voaray amin'ireo namana izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Raha jerentsika Madame Asmana ny sokajy ny fitaizana araka fizarana zay nataon'ilay erika masina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dia mizara telo lehibe izay makasiky izany fitaizana izany. Voalohany aloha ndatsika hindrana le teny masina satria izy no mpampianatra atsika izy ndro le mpanoro lalagna atsika Muhammad zanaka ny Abdullah sallallahu alaihi wa alihi izy milaza manao hoe alwaladu sayyidun 7 sinin wa abdun 7 sinin wa wazirun 7 sinin. Milaza izy manao hoe ny ankizy dia tale amin'ny 7 taona voalohany ary andevo amin'ny 7 taona faharoa ary wazir na hoe premier ministre izy amin'ny na hoe ministra amin'ny 7 taona farany. Raha sokajy jetsika mizara anankitelo zany manomboka amin'ny 2 taonany manomboka amin'ny andro naterahany ka hatramin'ny 7 taonany dia raisinao fa izy ino sayyid tale zany. Io zany matetiky le fahadisoana ray aman-dreny tale zany ohatrany hoe mpanjakanao mpanjakana tokantrano mihitsy satria manko io ndraindray veren'le olona fa io mihitsy tokony dresena azy amin'izy mbola kely ony fa rehefa izy lehibe mambela fanjaka diso zay avelao izy manao an'izay ny tieny amin'ny fotoana izy mbola kely anankizy manko izy mbola kely dia mbola manandrana aloha ao ndraindray izy manakatra an'ity vaky an'ity dia takan'izao hitanao misy ndraindray fa anankizy dia rehefa manakatra ty tonga dia vaky raha terinao tonga dia lasa mety pisy fiantraikany areti-po aminy fa avelao fotsiny rehefa aveo tianao tsy mety le mamaky zavatra takan'izao ianao nge maratra amin'io hoe sady tsy mety aminao takan'izao dia ino fananarana kely fotsiny rehefa tonga ny 7 taona faharoa zany hoe manomboka 7 taona ka hatramin'ny 4 taona dia io dia anao midresse azy koa fa tsy dresse zay mafy fa hoe ataovy ty mba findraho ity zany mba testenao le nivony ara-tsaina zany hoe atraizy ty zanako ty fa matakatra sa tsy matakatra dia afindraho ty mba ento kely fa azy izy hoe le manazatra azy fa le entana zay zakany satria manko ara-panjakana na amin'ny finoana koa tsy manaiky hoe ny zaza ampiasainao amin'ny izay tsy zakany satria ndraindray misy olo reny fa mbanivohitra zaza kely fa mpivantainao zavatra zay koa tsy mety zay fa zarinao izy hoe ataovy ty avelao io zanao eto ianao lasa kely anao makary indrindra fa amin'ny ara-panompoana
dia entinao izy mandeha manompoka an'Andriamanitra mba angalako tasbih kely zao zany hoe ino mba hidirako an'Andriamanitra leonao maka an'izany fa ino mba ampizaharinao azy eo indrindra madame Asma ahitantsika manampahaizana maro amin'ny resaka mahakasika fanomezana mahantra ohatra anao zao to misy arizato amin'ny posinao io na misy 5000 tomenao ny mahantra kely ery dia azanao mihitsy manome azy fa izy omenao azy le zazakely dia ty atero ary amin'izay izy mba zatra sa tonga dia tsapany koa fa hoe atraizany fahatsapany le irifiriny le misy olona mahantra tahaka an'ireny dia velanao izy satria mandraindray anao mahita zanaka ny mpanan-karena izy natao izy manome dia tsy mijery mihitsy fa regny be desinao kely izy raha ohatra ka izy agnisan'ilay zanaka anao dia rehefa anao manome dia omeo miaraka amin'ny tarenao mihitsy miaraka amin'ny fanajana ary zany dia agnisany ataony mamitsika Al-Hasan alayhi salam zafy-kely mpaminantsika zanaka ny imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam ndray andro izy rehefa izy nantsona izy ambonin'ny soavaly dia misy mahantra mipetrapetraka eo dia niandro taminazy amina rasulillah taal an nakul ma'ana hoe mba tongavy anao mba misakafo miaraka aminay amin'izao fotoana zao ty zanaka président république na zanaka ny ministre ohatra mandala amin'ny V8 na mandala amin'ny tomobile dia antsonao misakafo miaraka ambany eo moa zany tsy heverinao fa teny ratsy amin'zareo dia tamin'izany Mame Hassan tonga dia izy nidina dia nambarany Mame Hassan dia nambarany anareo ny invitenaka tamin'ity toerana ty dia za koa miantso anareo koa manaraka tongavy ianareo nambarany tantara tsy nagnino mihitsy Mame Hassan tonga dia araka nipetraka teo nefa ankizy kely teo araka nambarany tantara dia eo agnatin'le 7 taona ka hatramin'ny 4 taona eo zany hoe Mame Hassan tonga dia mila mampianatra reo koa fa ino tsy tokony misy olona ambony tena igny zao milafiny faharoa lafiny fahatelo wa wazirun 7 sinin ary ho raisinao ino dikany wazir moa takony hoe namana be agny izy takony raisinao namana taoriany namelanao azy libra nanao izay tiana taona le manomboka tamin'ny ray taona ka hatramin'ny 7 taona tamin'ny nanomboanao ny beko azy hoe ataovy ty avelao ty tokony efa misy zavatra hazony eo dia ino eo amantarinao fa ino avelao kely migeria zavatra tena ahitako an'izany madame Asma zanaka ny namako zay tamin'izay mbola tany Iraky tamin'izay dia ireo namana arabo aby regny dia avelanao mihitsy migeria mahakasiky le boutique bevata be regny zaza hitanao mbola eo agnatin'ny 21 ans na 20 ans dia avelandreo eo dia babandreo aiza mipetrapetraka ary tsy hoe reo tsy manara-maso fa manao le pratique n'le hadith dia moa ve efa araka ny zaza ty ve le avelao ty atao azo atao jiaby harany sa tsy harany zany hoe amin'iny zany raha misy tsy mety ny ataony dia hoe manitsy fotsiny manitsy fotsiny ary tsy tokony bedesina amin'iregny indrindra fa raha ohatra ka devan'olo ary zay matetika zavatra tsy mety koa zay hoe rehefa anao mahita diso ataony zanaka anao dia izy fa eo agnatin'ny 20 ans na 19 ans ohatra tsy mety io fomba olona manao anao fa olo dehibe tonga dia manao takan'izao dia na izy mamaly anao tonga dia miteny fa za tsy mahavita tsony ataovy asa zay tianareo atao na mamono fo izy rehefa avy eo dia rehefa izy lasa mamono fo dia avelany andraikitra rehetra dia lasa izy sagnatra resaka mandeha misotrotsotro toka mandeha miaraka amin'ny bandibandi manao fihetsika raha satria ino tahaka anao tsy voagerenao le fitiavagna zay nisy taminy teo regny raha ohatra ka voagerenao avelao fitokisa aminy na mety misy diso izy ary tsy maintsy manao diso dia ivelany tokantrano antanao sady eo nahita anao manao takan'izao tsy mety fihetsika anao ary tsy mety fameragnanao le vola tamin'olo fa azo atao ohatran'ireko manaraka fa anao fa olon-dehibe ka anao zanako tena tiako ianao ary raha ohatra ka anao takanao anao ho lasa olon-dehibe ianao zany hoe mazanao ino mazanao lanja kely izy fa tsy tonga dia latsa foana ndraindray misy ray aman-dreny takan'izay foana madame Asma ary misy sasany ialako tsiny tena omparano ray ataony amin'ny zanaka dia ino amin'izay tonga dia lasa kivy le zaza rehefa avy eo za lehibe koa izy dia anao ohatran'iny koa misy namako zay madame Asma amin'izao mako fa lasa milliardaire izy amin'izao fa izy nambarany raha nisy nambarany olo nahantra tamin'ny fotoana taloha nambarany zahay nambarany -0 -0 mihitsy fa izy eo ty lasa olo milliardaire dia nambarany taminazy fomba hoana fa anao tafavoaka tahaka an'izao nambarany za nambarany mikitikitiky tanao le cassette taloha regny igny amboariko dia jusqu'à temps nambarany lasa nanokotra la boutique dia lasa ino mandeha Hong Kong tsy haiko Bangkok vidy entana jiaby mihitsy lala manana boutique be dia nambarako taminazy ka inona tonga anareo lasa mahantra be tamin'ny fotoana an'izay nambarana raha inay tsy ny raharandray ray aman-dreny zany sady tamin'izany ray aman-dreny mpanagna zany managna tomobily managna trano jiaby dia zay latsainy foana zany nareo tsy manjary nareo tahaka an'izao dia kanjo taty afara lasa nivadiky le izy dia lasa le zaza lasa mpanan-karena be le ray aman-dreny lasa ino mavany dia zany tena aminazy no tsy azonao atao mamaly ka zany bara tsy tiako ray aman-dreniko zany ampijalinao tsy azonao atao zany ray aman-dreny na ray aman-dreny foana avelao izy vitany fa anao aza mitovy aminy
tena mbarina seky tena sarotra amiko ndre tsy amaly an'izany ray aman-dreninao io jereva zany le fiantraikany-dratsy madama Asma le fihetsiky nataona ray aman-dreny tamin'ny fahakelezan'le zaza mipetraka ihany agnatin'ny sainy na dia izy fa lehibe aza fa ino tsy avelako amin'ny ray aman-dreniko zany karaha ohatra ka olo hafa ka zany le fampisehavana kely mba tiako zany hoe le fampianarana marina tsy hoe tenenina ihany na hoe any ampianarana ihany fa na fihetsika ao ny zavatra ataonao zany dia fa lesona iny mety ho lesona tsara mety ho lesona ratsy hipetraka eo amin'ny zaza misaotra betsaka anao Sheikh Komel tapitra sady moa ny fandaharantsika hoentsika amarana anazy tanteraka fanazavana amin'ny ankapobeny amin'ny ambangovangony zany amin'ny fomba hoentina manabe ny zaza isaky ny sokajy taona anankitelo zay nozarainao miavaka tsara teo hoe 7 taona voalohany 7 taona faharoa 7 taona fahatelo sika teo resaka ambangovangony zany zay voalaza teo izay fa hidirantsika amin'ny atsipiriany toy ny mahazatra ny fanazavana an'izay amin'ny fiarahantsika manaraka ry mpiaino adjaina ka dia efa mampiomana anareo sahady zany zahay hoe ahoana moa zany hoe zaza mpanjaka na tale na tokony hoarahana ny sitrapony ahoana ny fomba hoentin'ny ray aman-dreny na ny mpanabe miaina izany 7 taona voalohany miaraka amin'ny zaza izany amin'ny fiarahantsika manaraka fa ny androany aloha dia tapitra treo mankasitraka anao niaraka taminay teto mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.